Nandalo tany Toamasina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina andro ny alakamisy nitokana tamin'ny fomba ofisialy ny fahavitan'ny tapany voalohany amin'ny fanitarana ny seranatsambon'i tany an-toerana. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny asa tapany faharoa amin'ny fanitarana ity seranatsambon'i ity ihany koa izy. Nanatrika izany lanonana izany ihany koa ny masoivon'ny Japana Yoshihiro Iguchi izay mpamatsy vola ity tetikasa fanitarana ny seranatsambon'i Toamasina ity. Nisy ihany koa ny fanaovantsony fifanaraha-miasa tamin'ny firenena japoney. Ankoatra izay dia nitsidika ireo asa goavana tanterahina ao amin'ny faritra Atsinanana ny filoham-pirenena ka anisan'izany ny fivoaran'ireo FOTODRAFITRASA katolika tany an-toerana sy ireo tetikasan'ny filoha. Rehefa avy ao Toamasina dia hitodika hoan'ny serana ivongo indray ny filoham-pirenena mba hanokatra amin'ny fomba ofisialy ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faha-5. Ity lalana ity dia anisan'ny lalana ratsy indrindra eto Madagasikara, indrindra ny tapany mampitohy an'ny serana ivongo sy marontsetra. Efa miverina mandroaka ireo fako indray ny orinasa munisipaly misahana ny fanadiovana eto Antananarivo na ny SMA. Somary nisy fiatoana mantsy ny asa teo aloha noho ny antony ara-teknika dia ny fahasimban'ny fitaovana lehibe mpanosika fako, teny andralanitra sy ny fahasimban'ny fiarabe mpitatitra ireo fako sasantsasany. Ankoatra izay dia nanazava ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo fa mitombo ny ezaka atao amin'ny fandraofana izany fako izany ary ireo toerana be ponina ka ahitana fako tena nivangongo eto Antananarivo no nanomboana ny asa. HETSIKA maro no nentina nanamariana ny andro iraisam-pirenena hoan'ny amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ao ny nanao azakazaka fao be, tao kosa ny nikarakara adievitra momba ny kolikoly eo anivon'ny fiarahamonina. Raha ny tanàna Antananarivo renivohitra dia Nomena sehatra manokana ireo tanora. Raha ny komity mitandro ny fahitsiana na ny CSI izao no resaina dia nanokatra ny varavarana ho an'ireo mpianatra lalàna eny amin'ny université roa eto Antananarivo izy ireo. Nandritra izany fotoana izany no resana momba ny asan'ny CSI ao anatin'ny amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Nisy ihany koa nefa ny fifaninanana hosodoko izay nokarakarain'ny Transparency International Initiative Madagasikara tetsy amin'ny zaridaina Antananarenina ary ny fampirantiana sary samihafa tao anatin'ny zaridaina mba hisintomana ny sain'ny mpitsidika amin'ny atao amin'ny kolikoly. Raha ny any Fianaratsoa kosa dia hevitra momba ny famerenana ny arena azo avy amin'ny kolikoly no nentina nankalazana izany andro izany.